na TPS ny sakasaka na monsieur le président satria nazo toromarika daholo ny chef fokontany tety amin'ny Bomanarina sy ny visy hoe aza makany fa rehefa makany nareo dia tsy mahazo vatsitsinjo sy tosika famena kajo vao maika tonga ny olona misaotra betsaka anareo e zay zava-misy zay mampanaelo ihany nefa tsy na tonga atsika zany nefa fa vao maika sika tonga marobe tahaka izao dia makasitraka atsika misy mitenany hoe champion zao hoe judo hoe karaté zao hoe hitondra firenena fety zany ny atsika tena manana champion Flora Valo manana champion fampandrosoana tompolasy tompovavy izy ny champion amin'ny fanaovana lalana izy ny champion amin'ny fanampiana ny tatsà izy ny champion amin'ny famorona nasa izy ny champion amin'ny fanampiana ny fanabeazana izy ny champion amin'ny fahasalamana mendrika azy ny coupe du monde tompolasy tompovavy lavitra dia lavitra fa ny rafiny antry monsieur le député ozy mba tonga avy za ianareo avy any Sainte-Marie satria misy zavy tokony atao tonga zahay dia miarahaba atsika jiaby ny zao ny zavatra horesako aminareo tonga lay fotoana ka mahaiza maray ina zany atsika mahaiza miara-miasa mahaiza miteny ny zavatra ary mijoro amin'ny famarinana nefa zany fanarena zany ao anatin'izao andro mahavaivay zao ary voalaza ny pasteur teo ny zavatra mbola tokony andrasantsika fa dia tia hanodikodina nytolona ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao zavatra tokony ananantsika nefa dia ny fahasahina nyotra no fahasahina misy dia frantsay manao hoe faut avoir l'audace audace zany dia tenefa fahasahina mihitsiny il faut avoir l'audace de croire ozy izy faut avoir l'audace d'espérer zay no angatahana amintsika manomboka zao tsika dia tokony ino tsy tenitena fotsiny tokony hana fanantenana akinitsika amin'Andriamanitra sy amin'ny hitsiny sy ny rariny ny tolona ny vatam-pandatsaham-bato na ny urne dia misy sarina voninkazo miloko volomboasary ary ny faharoa dia zao ny bulletin na ny valopy alatsaka ao anatin'ny vatam-pandatsaham-bato dia miloko volomboasary nametrahana fanontaniana ry zareo mikasika an'ity ianareo milaza mahaleo tena ianareo milaza fa tsy mitanila inona nahatonga an'io zao ny valiteny dore ony io nampidirina tao anatin'ny ordinatera enoy tsara dore no nampidirina tao anatin'ny ordinatera fa rehefa mivoaka avy ao ony le izy vadika orange zo sy adidy ny mifidy ho an'le olona mananjo ifidy raha vao mananjo ifidy ny olona mbola tsy nidratra tsy manana cahier judiciaire maloto zoany zany tsy azo atao mihitsy manala ny zoan'ny olona anankiray azy amin'ny verezinjo ianareo na isika eto raha dia tsy maintsy asehoko anareo hoe ty flahersa atao ty tsika manana amina million be da be ty amparitana ka maneraka Madagasikara pavy ny volana me dia amparitaka tsika ty hoe aminareo hoe soroaty ao anatin'ny lesitry ny mpifidy ny anaranao fa raha tsy zany ianao tsy afaka andatsabato tsy afaka ilatsaka hofidiana tsy afaka hotondrena ho mpikambana ao anatin'ny biro fahatsaham-bato tsy afaka anaramaso ny fifidianana akory ary tsy afaka anao fitarainana sy ametraka fitoriana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna noho izany dia zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny listy ny fifidianana zo sy adidy ary zany
ny mifidy ho an'ny olona rehetra. Ary mbola betsaka reo olona mbola tsy nisoratra anarana. Tsisy zavatra andeha eto, tsisy zavatra iova eto, tsisy zavatra azo anavotana Madagasikara eto raha tsy miova mihitsy ny fitondrana ray manontolo. Ary raha tsy vovatsika nefa fitondrana raha tsy azotsika ny fahefana. Manaiky an'izay nareo. Dia ny fomba fangalana ny fahefana maro. Misy tonga dia mampiasa fotsiny an'ilay hoe coup d'état. Satria efa misy mananontanina any ambadibadika any. Tsy hiditra amin'izay nefa tsika. Azonareo zany, tsy hiditra amin'izay. Ny antony tsy hidirana zany zay mahatonga an'ity firenena ity. Zatra nitranga tamin'ny 2009. Dia ireo mpamatsy vola sy ireo mpiaradia amintsika niataka daholo nandrindra ny firy volana firy taona. Izy io manimba ny sain'ny malagasy na ny mponina anatina firenena anankiray. Tsy miditra amin'izany tsika. Faharoa, le fifidianana zay hoe raha mbola misy kio ny farany. Zay ny tsika zay. Tonga amin'ny fotoana farany tsika zany zao antena itsika anatena zavatra tsika. Fa mila miomana tsara ary tsika. Dia milaza aminareo tsara fa tena miomana efa any amin'ny 80 isan-jato ny fiomanantsika zao. Fa hiteny ato tsy hoe la dia hiteny an'ilay tediavinareo. Mbola mamerina ihany fa zavatra ho ataoko atao anatikato. Anao zay anovanana an'ity firenena ity anatin'ny fotoana fohy. Noho izany zany aza matahotra anareo famanana fahasahiana. Mijoro. Ary aza manaika ireo raha matahora ka mampitahotra anareo. Samy mahita tsara sika zao. Ary samy nandre. Fa ty taona 2024 ty dia topi-fidianana zay filohan'ny republika. Laza maly ny solotena avy amin'ny gouvernemanta fa tsy maintsy ho tanterahany io na fomba hoana na fomba hoana. Satria raha tsy zany tsy ara-dalàna zay filohan'ny republika petrakeo. Tsy maintsy hanao an'io izy fa hanao an'io tapoka. Tsy apoizitsika hanao an'io tapoka zay mahatonga antsika miomana ianareo. Amafisy indray ara ny firaisan-kina, solidarité. Tsy maintsy aseho antsika zany fa malala tsara ny ato anatiny tsika aloha araka le ndresahako teo. Mahay keo tsika amin'izany hoe paikady tedavin-dresa tao zany. Satria araka ndresahako aminareo dia hoe misy amin'ireo mpikarakara ny fifidianana eny amin'ireo ratra manjaika andrareo amin'aty ministeran'ny atitany. Mampivorivory an'ireo sefokotany. Manolo an'ireo sefokotany. Misy lalàna izy io fa tsy ataotao fotsiny raha matotina le rangaty. Noho izany mahavita an'izay tsika satria mirahina be toy izao. Tsy maintsy manana finoana koa isika. Ahafahantsika manatanteraka zany, ny olona tsy manana finoana amin'ny asa atao zany tsy mahatanteraka. Tsy maintsy manana finoana matanjaka isika. Fa hoe ho vitatsika io vitatsika io. Koa manantena fa anao fanentanana avokoa ianareo. Tena nisy ny fionanay mpanao politika rehetra. Hoe andao i-boycotté zany boycotté zany tsisy anatrika an'io seni io izy fa veleo hitaniavana eo. Kanefa tsy zay le izy. Raha ny resaka politika marina. Fa ny resaka teknika tsy mety. Sa manana faiza mantsy eo, sa manana strategiany. Dia zany laza resaka teknika ane io e. Dia aleo aloha fantaritsika tsara satria nanafatra olona avy any ivelantsika ny OIF. Mila hanazava koa izy hoe hitatsika ao fa aizany. Aizany hitanao hoe mahay reto na tsy mahay. Dia tsika nametraka an'ilay teknisianina zay manam-pahaizana malagasy. Zay tena inondrareo amin'ny seni tsara. Dia netiny zay nahatonga an'ilay resaka. Zay mahatonga ny team nametraka ny teknisiana io. Fa kosa mpanao politika rehetra zay nitarihan'ny reto biro politika sy ny solombavamboaka niara mivoaka niaraka tamin'irareo. Ka tiako hazavaina koa zany amin'ireo mpanao politika hafa hoe mba samy manana strategiany sy mipaikady na atao hoe strategie. Fa tsy maintsy fatarina aloha. Tsy araka amintsika mihitsy ny olona. Raha ohatra tsika tsisy mahafantatra akory ny antony. Zay ny atao hoe argument. Tsy fantatra akory ny antony dia tonga dia atao hoe zay tsy anao. Tsisy tika zany. Resitsika ry zany. Ary amin'ny politika tsy hoe ny ampopona ny fahatezerina vitan-javatra. Mila misaina, mandinika. Tsika tsy mirahina amin'ny zavatra tsy hitondra soa ny vahoaka. Zay mahasoa azy ny tenena ary zany ny responsabilité ny mpitarika. Ny président malala zay mahasoa fa tsy zay mahafinaritra ny sasany.
ny zavatra de davinay aminareo seny fotsiny a avy aloha zay alalaka fa rehefa avelanareo lalaka tratran'io 13 million io be mitady teteza amita ve ny tiako Madagasikara tsy mitady an'izany tsika raha mitady an'izany tsika mitombo ihany ny fahorian'ny vahoaka malagasy re olona atao inony zany ny any an-dafy ihany rehefa tsy mandeha araka tokony ho izy ny fitondram-panjakana tonga de akatany hoe mialahinao a de arosono fifidianana azo atao tsara zany tsika mbola manana 4 volana aoriana azo atao mihitsy ke mianticipe an'io e de amboarina fotsiny ny rafitry ny mpanomana ny fifidianana toy senisy ny ACC milamina eo